Tena betsaka marina ry maman ilay tany am-piangonana tamin'ilay fetin'ny taranaka iny e. Be olona be mihitsy aky, tena be olona. Angamba n'izao Andriamanitra izao tamin'iny tena faly be mihitsy any an-danitra hoe be dia be ny olona makany am-piangonana mivavaka sady kristianina be daholo izao ny olona tany. Mety tsy tena azoko antoka aloha izay zavatra notenenindry izay fa tsy voatery hoe rehefa makany am-piangonana mantsy dia izy daholo. Tena izy ao amin'Andriamanitra. Mety tsy ilaozan'ny mpandainga maromaro amin'ireny an? Fa mandainga ahoana? Fa maninona moa miteny hoe mandainga zareo fa mamongana no resaka zareo ary maman ity lasa niova. Misy tenin'Andriamanitra tsaroko mihitsy fa tsy le zavatra ivelany angeno no itenenana hoe tena ao amin'ny tompo tsara ny olona ny voany ahafantarana ny azo fa ndonge tsy jerentsika sindry mihitsy hitandremantsika tena hitandremantsika le tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona voalohany toko 2. Dao jerentsika vetivety Jaona voalohany toko 2:4. Io jereo ny baibolintsika dia vakio nge Jaona voalohany toko 2:4. Ahoana ny ozy izy le tenin'Andriamanitra? Amin'ny anaran'i Jesosy izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Azondry an-tsaina tsy hoe maman fotsiny miteny hoe mpandainga na mandainga le olona fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny an'io ary mila saintsaintsika mihitsy tsika aloha no mandihy ny tena. Fa matetika tsika mieritreritra hoe efa kristianina mahafantatra an'Andriamanitra. Nefa le teny eto izao miteny hoe izay manao hoe fantatro izy nefa tsy manao inona hono? Nefa tsy mitandrina ny didiny. Nefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Dia mpaninona izy? Mpandainga. Ary ny marina tsy ao anatiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fantatry indray ve hoe iza ary le hoe marina? Jesosy Kristy. Izay mihitsy. Rehefa mijery an'io tenin'Andriamanitra io izany tsika kay ao anatin'ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra no porofo ahitana hoe misy Jesosy ao anatin'ny fiainantsika na tsisy. Fa tsy ny tenenantsika fotsiny hoe mpiangona ary tsika dia mamonjy fetin'ny taranaka ary dia manao adidy ary. Fa averintsika indray mandeha nge ilay tenin'Andriamanitra hoe izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Jaona voalohany toko 2:4 izany ampie-eritreritra antsika sy ianao izany. Isaina tsara tsika hoe mahafantatra an'Andriamanitra ve? Mitaky fiainana eo amintsika ny dikan'izany. Andao samy hijery daholo hoe ao anatintsika tokoa ve ny tompo fa andao dia mpandainga. Averintsika indray mandeha ilay tenin'Andriamanitra ane Jaona voalohany toko 2:4 izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Samy andiny tena daholo tsika sy ianao hoe ao anatintsika marina ve Jesosy Kristy. Fa raha ao anatintsika izy dia mipoitra mivoa amin'ny fiainantsika hoe tiantsika no mitandrina ny didin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 2:5. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny.